Eo amizay bola lavalava zay ihany dia Rahampitso no hanainga. Hihazo any Namibie ny ekipam-pirenena Malagasy taranja Rugby na ny Maki U20. Izany hoe fifanintsanana ho an'ny latsaky ny 20 taona no atao any Namibie. Tafiditra amin'ny fiadiana ny tompondakan'I Afrika Groupe B moa ity fifanintsanana natao any Namibie manomboka ny alarobia ho avy izao ity. Rahampitso arak'izany no hanainga ny solitena Malagasy mafimafy ny ady satria dia fifanintsanana handehanana any amin'ny fiadiana ny Amboara eran-tany ihany koa no atao any Namibie akoatra ny fiadiana ny tompondakan'I Afrika. Nisy ary ny resadresaka farany ny fanaovana tamin'ny mpanazatra ny Maki U20 andria maro ajasoa. Makis U20 Rahampitso maraina fifanintsanana éliminatoire-na champion d'Afrique andanana no fifanintsanana Coupe du Monde zay le dy fanomanana efa manomboka teo amin'ny 2 volana zay kizo am'sokajy taona U20 no entin'ny maître inona no mety hoe ho tombono atsika amin'izay lalao rehetra tao any? Ny tombono atsika angambany a dia tsisy afa-tsy ny lalao malagasy ihany ny fahamailana satria tsika tsy maintsy ho kely vatana zany par rapport an'ireo ekipa avany ivelany. Raha fahafantarana an'ilay ekipa-pifanandrina izany hoe mety tena ho mafimafy ao anatin'izay éliminatoire zay? Ohatrany tamin'ny taondasa ihany zany le izy fa zany hoe tsika zany tsy mandray Namibie fotsiny zany eo amin'ny demi-finale fa Namibie zany no tena tahorana loatra. Toky hihazo mena ho an'ny mpankafy baolina lavalava malagasy. Mampanantena amin'ny baolina lavalava zay fa tondra vokatra moa dia tanàna.